Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia natolotra tetsy amin'ny Carlton Anosy androany ny antotan-kevitra mikasika indrindra ny fahitana ny fampandrosoana ny mahaolona na ny lancement de rapport national sur le développement humain de Madagascar taona 2024. Anisan'ny zavatra iray misongadina ao anatin'ity antotan-kevitra ity ny fitadiavana loharanom-bola anatiny ho fampandrosoana ny mahaolona. Eo amin'ny laharana fahavalo amby 50 amzato amin'ny firenena 20 amzato izay mampandroso ny mahaolona ny misy an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha oharina amin'ny firenena hafa dia ambany ny tany fampandrosoana ny mahaolona ho an'i Madagasikara. Anisan'ny zavatra navohitra n'ity antotan-kevitra ity moa ny fijerenan'ny mahaolona sy ny fitadiavana loharanom-bola anatiny ho an'ny fampandrosoany. Ny natao androany moa zany dia ny fanolorana le antotan-kevitra mikasika ny développement humain ary mifantoka indrindra amin'ny financement de développement. Ny zavatra kendrena moa zany dia hoe rehefa resaka fampandrosoantsika dia tsy ny fijerena fotsiny fitombony arena no jerena fa mba jerena ihany koa hoe ahoana ny maha-olombelona ao anatin'izay. Rehefa miresaka atsika maha-olombelona dia singa anankitelo no jerena teo dia amin'ny lafin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny, ny lafin'ny fampianarana ary ny lafin'ny fidiram-bola isa amin'ny tokantrano. Io lafiny telo zany no mamaritra ny ataontsika hoe ny développement humain raha resaka indice na développement ny resantsika. Ny androany zany dia natolotra vabe maso ny fahitantsika ny niveau ny développement humain tsika mba afatsika manapa-kevitra ary indrindrindrindra ihany koa afatsika mijery zay fomba afatsika mamatsy ny fampandrosoantsika. Ny lafiny faharoa tokony jerena dia ny hoe ny financement de développement na ny famatsiana fampandrosoana dia hitatsika fa miena ny famatsiana avy any ivelany. Hitatsika fa mandalo fasarana ihany koa na reo firenena mpamatsy vola manampy atsika. Io zany dia tsy ankina fosiny atsika amin'ny famatsiam-bola avy any ivelany. Ary ny rehetrarehetra dia resy lahatra fa manomboka ny fahafatsika mifehy ny arenatsika ato anatiny. Ny afatsika mijery zay fomba rehetra afatsika mamatsy ny fampandrosoana manomboka amin'izay tsika vao afaka manana ataontsika hoe tombontsoa manokana hiresaka fampandrosoana fa tsy ankina ny ivelany fotsiny. Raha ny taona 1970 efa nisy ny fanaovana ny rapport de développement humain teo anivon'ny firenena mikambana dia fantatra fa ity kosa nantotan-kevitra voalohany novokariny teto amintsika hatramin'ny nanaovana ilay politika ho amin'ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra na ny objectif du développement durable.